nahazo foto-drafitrasa manara-penitra ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ao Toliara aloha i Marceliara Volonjanahary sy Martial Andriamanantena no ampafantatra misy kokoa ny amin'izay. Endrika vaovao no ahitana ny Birao ny postra malagasy eto Toliara manomboka izao noho ny fanavaozana nentin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra mifandraika amin'ny velirano faharaiky amby folo fanavaozana ny fomba fitantanana ny fanjakana hanatsarana ny fomba fiasa sy hamalina ny filan'ireo mpanjifa ny foto-drafitrasa izay nosokafana ara-pomba ofisialy ny ara-dalana amin'ny fampahafantarana ny tolotra hipoketra fikirakirana ny arabola amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Tao anatin'ny fanavaozana ny postra malagasy nisy foto-drafitrasa maromaro napetraka ao anatin'izany ohatra ny fametrahana smart village. Ny smart village io zany dia any amin'ny toerana lavitra andrina maro izy ny eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Eto kosa tsika dia hitanareo eto ngamany ny agence postra malagasy vaovao. Izany dia ny fampiasana ny tolotra vaovao ny karatra hipoketra na carte bancaire moa izy io izay tolotra vaovao mihitsy amin'ny postra malagasy. Carte bancaire izy io ahafahantsika mampiasa ny service bancaire satria ao anatin'le hoe inclusion financière sika zao hitatsika fa izany ny karatra zany no ampiasaina amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana ka zany karatra zany koa ny ampiasaina amin'ny fandoavana ny karaman'ny maître fram ny mpiasam-panjakana ray manontolo hisitraka an'izany ihany koa fa ity moa zany amin'ny postra malagasy dia fanokafana an'le agence endriny vaovao sy fampiasana ny carte hipoketra ka ny olona rehetra dia afaka manjifa an'izay karatra hipoketra zay daholo. Fankasitrahana sy fisaorana no entinay ato amin'ny faritra Atsimo andrefana ny fitondram-panjakana izay tarehy filoham-pirenena Rajoelina satria maro tokoa ny raha vita raha ato amin'ny faritra Atsimo andrefana manokana no sy resaka. Mankasitraka koa ny zavabita ny ministry ny postra sy ny fandraisan-davitra satria district rehetra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana dia isan'ny samina nisitraka an'izany asan'ny départementan'ny ministère ny postra zany. Hametrahana amin'ny toerany ny postra malagasy izay manana maso ivoho 700 manerana ny nosy no tanjona araka ny teny filamatra